misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Manona ny araba omba ampiararitsoa ho antsika tsirairay avindray a zay manaraka lesona ho an'ny tanora zokiny isika mitia an'io ity fifalianao nay hatrany mizara ny ten'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy alohan'ny dieratsika ny amin'ny lesona an'io dia vavaka isika ry Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'ny fotoana izay omenao anay misaotra anao ihany koa satria fitahina mandrakariva ary koa fahasambarana ny miaraka aminao tiana ihany koa raha mba hisitraka n'izany isan'andro izay ka ho fiainanay mihitsy koa ny miaraka aminao ka azo tombony amin'izany izay tsirairay avy aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao ilay fanontaniana ela momba ny fiavian'ny ratsy. Ny fanontaniana napetraky ny mpianatra Jesosy momba n'ilay fanoharana ny amin'ny vary sy ny tsiparifary dia maneho ny loha-hevitra izay manintona indrindra ny fisainana. Ary ny mpianana izay izy nakao aminy ka nanao hoe lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary. Tsy resaka hijatsy fotsiny no ambaran'ny fanoharana fa nahavery hevitra azy ireo ny asan'ilay fahavalo koa naniry alala bebe kokoa momba an'izany izy ireo. Nandritra ny taonjato maro dia olona tapitrisany ny sahiran-tsaina ny amin'ilay fanontaniana ela momba ny fiavian'ny ratsy. Maro manontany hoe raha misy tokoa moa Andriamanitra fitiavana nahoana no mijaly toy izao ity tontolo ity misy teboka manan-danja ambaran'io fanontaniana io omentsika tobam-bidy ny olona sy ny voary. Tsy natao hijaly ny olona ary tsy natao feno ady sy loza izao tontolo izao. Raha ny didin'ny be sandy no mitondra n'izao tontolo izao dia tsy mitombina koa raha ny fanontaniana momba ny fisian'ny fijaliana. Mitaky ny fijalian'ny sasany tokoa mantsy ny fahombiazan'ny sasany raha ny didin'ny be sandy no ampiarina. Lavin'ireo lazaina hoe naturalista ny fisian'ny ratsy satria midika ho fandraisana andraikitra ny amin'ny fitondranteny izany. Isika nefa ao anatintsika ao mahafantatra fa misy tokoa ny ratsy ary raha misy ny ratsy dia misy koa ny tsara. Raha tsy izany dia tsy ahay hanavaka azy ireo isika. Mila fitsipika isika mba hanavantsika azy ireo. Ny fisian'izany fitsipika ara-pitondran-teny izany dia midika fa misy ny mpanome an'izany fitsipika izany. Noho izany ny loha-hevitra momba ny ratsy sy ny fahoriana dia manondro any amin'ilay Andriamanitra tsara manana ny fitsipika ara-pitondran-tena ihany amin'ny farany. Nisy loza lehibe nitranga teto amin'izao tontolo izao ary io indrindra no ambaran'ny tantara amin'ny soratra masina. Aseho amin'ny Baiboly ny fijaliana sy ny fahoriana ny lalovan'ny olona nandritra ny taonjato maro ary ireo boky tahaka ny bokin'ny Joba sy ny Salamo dia mampiseho ny mahazava misy ny fitarainan'ny olona amin'Andriamanitra. Mitady valiny ho an'ny fanontaniana. Tsy mora ny valiny tsaro fa nandritra ny alina no namafazana ny tsiparifary. Zava-miafina tokoa no niavian'ny ratsy saingy ampy antsika ny ambaran'ny Baiboly mba takarantsika ny toe-javatra ankapobeny. Zava-dehibe tokoa ny ambaran'ny Baiboly satria manambara antsika ny fahamarinana rehetra. Zava-dehibe ihany koa ny ambaran'ny ten'Andriamanitra
satria afahantsika ihany koa manipy lavitra ny fisainantsika mihoatra noho ny zavatra hitany masontsika. Ny rina dia tonga anao azotandrika ny ten'Andriamanitra trany ane izany. Amen. Ny Andriamanitra tsara indrizan-danitro mbola misaotra anao zahay eny amin'izany tenao zany dia mangataka aminao izahay mba ampitomboana mandrakariva ny fahaliananay tahaka ny fahalianan'ireo mpianatrao ka nanontany anao mihitsy ny hevitry ny fanoharana izay nomenao anay. Pio izay tsy salasala satria ianao toa efa rainay ary aoka ifankazatra aminao isanandro isanandro izahay. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isanandro.